Ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fahasalamana sy fampiasana zavaboary malagasy, ny fambolena sy fahavitantena ara-tsakafo, ny fampiroboroboana ny angovo azo avoazina. Mandritra ny roa andro no androniana ity rafitra ity ka mahavolanina ireo rehetra manana andraikitra amin'izay pikaroana na eny anivon'ny université na eny anivon'ireo foibe pikaroana samihafa eto amintsika na avy ao amin'ny ministera rehetra voakasika ireo lohahevitra ireo ka hatrany amin'ny fikambanana tsy miankina. Voaresaka teto ihany koa ny momba ny fonds compétitif. Ny fikaroana ndraika kely dia kely ny famatsim-bola asony nefa rehefa tena jerena misy fikaroana zay tena ilainy ny fampandrosoana eto Madagasikara tokoa. Raha tsy resaka fotsiny amin'ity ilay fanaovana fanafody ity ny tokony tsy adinontsika amin'izao fotoana izao dia ravin-kazo no ampiasainy ny mpanao fanafody rehetra, ireo le entreprise internationale izay mifampiraraha Madagasikara ireo dia ravin-kazo no ampiasainy, zava-maniry no ampiasainy nefa ny laboratoire eto Madagasikara dia miasa amin'ireo daholo. Ka mahatonga anay hoe maninona moa tsy ny antsika ny fikaroana mba hasotrotra hitadiavana mpamatsy vola, hitadiavana lalam-bola, izay ny anisany ametrahana le fonds compétitif io. Izay raha ny tena marina tokony mitsangana alohan'ny faran'ny taona. Ny tanjona moa dia ny amoahana drafitra milamina miainga amin'ireo FDB nivoaka nandrindra amin'ny fiorana isam-paritra ary voarakitra ankehitriny ao anatin'ilay paikady pirenena momba fikaroana.